Gasy Rakoto. Hoentinay ianao any anatin'ny tantara ndraiky ainy radio Solanga 100 MHz. Solanga radio manolotra ho anareo 104 ampy Gasy tantara indray miaina sanganasany Lovarazaka andrenesanareo ny feony Nofiandrianjaka sy Rianala Masoandro miaraka tamin'ny Artoko sy Sandatry Miaina ary Rotsy Miaina Mianta. Mikirakira ny lafin'ny teknika sy nana totosa Nofiandrianjaka nandray feo Sakima 104 ampy sanganasany Lovarazaka. Efa vita lesy reto robina. Aleo aorina amin'izay ny fitaovana rehetra dia andao anainga ody fa tsy efa maizina koa zany andro zanyko. Eny ary nahoana ity ny alina tao ny tato lesy tena tsy namokatra ka lavake 10 metatra nefa tsy nahitana napotiny kely azy. Raha volana lesy zay no nahatongavantsika roa lahatra eto Marindambo nefa tsy nahita na tamingana vato kely ray aza. Sazakivy ambony ihany lesy raha tany mbola ho avy ny anjarantsika selahy sady ny tany koa mely ty misy fa tsy hoe tsy misy tsika fotsiny no mbola tsy sendra ny angambako. Misy vele tsy tsy efa nahita tahaka an'izay efa toerana firy zay no nalefa to vezana sy lanaka fotsiny ko nanoatra noho ny volavo sasatry ny miainy tika mandavaka tany levenana. Efa hoe azakivy ambony ihany ho ahy lahy tsy talanga reo mpitrandraka sasandreo betsaka amin'ny mahita isan'andro fa tsy vitsy koa any mody maina sy leo ary lasa miverina mody any amin'ny taniny. Za le tsotro ny tapakevitra hodika aleo mamboly ovy sy miopy any Ambatolampy fa lasa lavitra ty avaratra ty nefa tsy mahita an'izay tadavina. Lahy ty lesy tena bandy morakivy mihitsy ka hitako. Ndray mandeha ve lesy ny Mantavary dia andeha tsotro be misy aza nely ty mibandy sasany tena heritaona mijanona ty mbola tsy kivy ihany. Rehefa ela nefa ny ela tojo vato sogoavana ihany zareo ka tafatampika eo amin'ny fiainana. Renindringaradery reny atao modely inona ty mba fananany reny tany an-tanàna fa voavy taty izy dia nahazo fiara vaventy 5 sy navita tranobe tao an-tanàna dia tsy vitan'izany fa nanokatra tranombarotra be goavana ihany koa. Ka nahita an'ireny mihitsy ny lesy ny nanapahakevitra anaraka ny lahaty nefa hitako hoe samy manana ny vitany ko. Elahy ve lesy andeha hiady vitana amin'ny akoha aza moraketraka lesy raha tany aorony daholo netana dia ndao tsika ody fa tsy namely ny androany ka mino fa tsy maintsy misy vatosola vity be miandratsika raha pitso any Ambatotany any lahy lorobina dia tsy mahagaga mihitsy manino bando mahay mandresy lahatra loatra aloha raha elahy. Aiza koa lesy hita ho sady tsy morakivy nefa aleo lazaiko amin'ny lafa misy antony ny olona matoa mahita fa tsy mandeha anjambany fotsiny amin'izao. Inona indray ny tiany laolona sainy ka zao lesy tafa resaka tamin'ny zanatany ray ho zany laza izy fa mila sorona hono ny fitrandrahany ity amin'ny toerany ity zay vao mahazo. Mila sorona hono ali ty fa tsy azoko ka zany ko mila raha latsaka hono lesy zany hoe misy fombafomba atao zany vao miady lavaka hitrandrahany lafa tsy avy de mandavaka. Lainga lesy zany ka nahoana ary radera tsy nilan'izany nefa tafa ozy elaka. Lahy tokoa moa tsy naheno resaka fa miaraka tamin'ny radera taty anely ty fitra kely zanaky tatafany hoe de rehefa niverina nefa ngia radera tsy mitondra azy tsony fa lazainy fa hoe nanambady aty be alanana hono ny fitra keliko. De inona ny tiany lambara amin'izany ry tany hoe natao ngia radera sorona zany fetra raha azoko tsara ka zay mihitsy ane lesy rehefa nandinika de tena zay ny zavanisy. Lainga ho azy zany mantsy any lahy mety nazo ny anjarany avy tamin'ny garadera le tsy izy de nisafidy ny janona taty sady manja ny ely ty ny zazavavy zanaka avaratra ty eo ndray lasy ny fitiavany lahy vehivavy lesy fa lainga kosa aloha tena milay ho any sipy avy aty amin'ity faritra ity tsy laviko ane zany ary voapirofo fa babo elahy matoa tafaraka tamin'ny savany
saingy tena savazavainy hatrany amin'ny aty-paosiny lahy mihitsika. Aza mba betsikera lesa ry Dany raha mahazaka ela manaova. Marina zaniko, sy pampanataka be ny ely ty ny avaty indrindra manakaiky toerana fitrandraham-bato tahaka an'izao. Saza be resaka eo letsy ndahody fa maizina ny andro ka mbola ho ela tokoa ela vao ahiaina amin'ny fiainana ty amin'ny karera ty ka. Nanakory dia nareo latany nahita kosa angamba sa karakory? Aza matahotra ndrery chérie fa tsy ho ela dia itsika ny anjaranay Zeny foana nenao. Toko efa ela be se natongavanareo zay mbola tsy nahita nareo. Zay neneo any lazaiko aminao ribina hoe mila tsitsika raha io tsy anjary daholo nataonareo raha vao tsy misy an'izay natao. Ka mbola sarotra ny manao an'izany ry Savanie na ny vola evidanana osina ondra atao sorona aza tsy misiko. Nefa lany vatsy ane zay zao enao koa be sitrapo be loatra tsiny. Sa ndraiky lazainao fa be sitrapo. Hitako. Fiainana tiana bina ka mila mbianso toujours Tsy fiainana zany raha tsy misy fisotro. Mila manaraka lamody. Bote karaha premiera. Manahirana be koa le fiteninao ka. Olona mba mahay fiteninay merina ihany ianao fa azazarina an'izany aka. Hafahafa be na niraisako ny teninao. Ohatrany hoe mahay mpivariteny zany manoloanako. Tsy problème ne zany chérie Mila miomana anao fa fiainana izany. Drala vao ane ty mahavelona. Zay fambelaza ande. Raha-piso mandalo. Ary ataovy anatin'ny jerinao ty fa tsy karaha biby ianao zay natsitsika io fa olobe vata. De mandehana tonga de mitady ngandriny ianao fa za tsy mahita an'izany ka. Zay ny mora volaninao. De bebe ianao zany raha merina tsy misy drala. Tsy meloza lesy ribina. Karakory tsara zay ny balana azo anao teo. Sy manginy la lesy aleo andeha fa mahabe dépense fotsiny. Fa nisy marina ihany ny ely ty mivoalazany teo Le hoe ahoana ka? Hitako hoe tena mitombona le sorona. Betsaka ihany zay zanatany tafaresaka tamiko izay ny laza fa mila sorona vao mahazo ary raha mavita an'izany tena poinsa be ny sery. De izy nataony lasorona eo ary raha ny filazany Savanie teo mantsy de olona natao soronako. Eto vao mahatsapa hoe tena natao ngiaradera sorona lesy fetra. Marina mety mitombona ka. Saingy tsy maintsy mitady hevitra tsika ary zandry Sa kosa aloha tsy ho de amin'ny patalohan'ny tanàna zany asa lahy. Olo ty de amon'olona zany lahy. So de tsy mety lesy ka hitady azy anely ty ny elana tany Ambatolampy ho tonga ty anaty karera sarotra ty na ny fandaninana natao tao anatin'izay ray volan'izay raha ve lesy tsy ho averina amin'lahy. Za kosa lesy nanao an'izany aleoko mitady fitadiavam-bola hafa rehefa tsy mahomby io ka. De anao inona nefa hivarotra mangidy sa nefa talentatsika avy any Ambatolampy mantsy io ka. Maninona moa asa nely ty zany ary raha talenta araka ny lazainy lahy tsy hitako zay maharatsy azy. Olo tiry tany itsipina ry 100 ve no alehan'ny lahy ty de isainy la hoe ho lasa ngandrina be tahaka andringaradery so de mba very tady potra ary lahy ty. Tadio fa nampanantena ny kalamina kely lahy vao niala tany Ambatolampy hoe ho avy baby sakosy feno vola amin'ny fahasambarana ho azy. Miandry alany sipa kely ary manantena ny lahy. Fa zany rehetra zany lesy tsy anaovako zavatra tsy mety ribina. Ny fitiavana koa tsy vola. Rehefa tsy mety aminy mifantrako de tsofoko rano izy. Engany mety efa tafitany aminy zany teniny lazany efa nylalaovingandrina radery izy zay. Matory lesy mbola enga marina rapitso. Za koa zany efa te atorobeko. Matory lahy sa zany tsy mety mahita toriko. Za kosa aloha radany tsy anaikoto maina amin'izao zany na ela sorona mba ho fidiram-bolako. Ary efa napoziko zao trango zao fa za fotsiny no mody adalaka very faty aty ela saingy tsy vita rery nefa zany raha tsy misy mpanampy
milohan'izany koa mila manandrana ny savany ihany fa izy zao mahalala ny fombafomba rehetra koa. Nefa so ivadiany reny koa ny ratsy aleo mirisika rangaha, mila mailo fotsiny tena mahatsiaro vizana zany. Aleo aloha makaseny eto fa to tsy ahomby ty fitadavany ty zany ka. Na nenenako tongotra matanana ny naka ty. Tahak'izay ihany nanaiky ny tenin'ny dada sy neny ka. Zao ty sarandalany iverenana aza tsy misy. Tena mafy koa ny fiainana ty. Lafo be ny vidim-piainana eto nefa de betsaka ireo mpanambola sy mpanefoefeto be alanana. Mpiavy avokoa aloha ny ankamaroan'izy ireo. Zany hoe lasa ny toeta sy ny janona nanoro-ponenana eto mihitsy zany. Samy manana ny vitany tokoa ny olona ka. Azafady tompoko, somba afaka manontany kely anao hoe ahoana zay? Mitady olona ty ho aza fa tsy hitako mihitsy izy. Any amin'izany hotely tsara tazan'izany io ny vatanany nefa tsy hitako hoe aiza misy an'izany. Vahiny koa mantsy ako. De tena miala tsiny aminao ary tovovavy fa na za koa aza ne vahiny takanao ihany. Nefa mety afaka nampy anao amin'ny fitadiavana an'izany raha sitrako. Zany ve? Ka tsy afaka nampy anao raha izany koa. Samby vahiny ihany mantsika nitovy ihany. Fa avaiza ny fiavianao raha tsy mahadiso? Ohay, miala tsiny aloha fa na ny anarako aza tsy fantatra hoe atsoy fotsiny hoe Vina. Fa mahafantatra ny Vina? Ny akosa Daniel afaka tsonao hoe Dany fa tsy maninona. De faly mitafa midany azy zany avy any Antananarivo aka. Ary vao tonga tsela koa fa vao maly. Tena vahiny beka zay indrindra ny tena antony lako fanampiana. Raha tsy mahadiso iza ny tadiavinao aty? Ny tena marina re de mpianatra pikaroka ary misy namako roa zay niaraka tamiko. Efa lasa lohaty zareo ary any amin'ilay hotely hoe tsara tazan'izay ny vatanany. Fa anga kosa tsy nitondra findairo zareo ka? Ka zay mihitsy zao ny olanako. Niantso zareo fa samy tsy misy mandeha ny findainy. Vao niala tany Antananarivo mantsy ny antso de mbola nandeha tsara de mifampiresaka tsara zay. Tonga nefa man nanomboka niantso an'zareo fa tsy nisy nandeha tsony na ray azy. Zany ve? Mety hoe lany sarotra angamba ny findainy ko. Eto be alanana koa mantsy to groupe ray lehibe zay no mamaditsy ny herinaratra eto ka efa ondro andro reny tsy nandeha fa nisy fahasimbana. Na de zany ary very tany de tsy nisy azo natao mihitsy amelomana andro finday nefa ne de fantatra izy ireo fa androany any tokony ho tonga aza manalo ianao fa afaka manampy anao ahy de misaotra ary tany iza indray ary ny fanampy fa tsy tokony tsika sampiavy fa aiza moa zany ianao no mivantana ka araka ny lazaiko anao teo de tsy maintsy manofo hotely tamin'ny fahatongavako eto androany nefa de tsy maintsy ataoko izay ahitana andreo namako ireo fa zareo mantsy ny tena miandraikitra ny fandaniana rehetra ty raha tsy zany de asa angamba n'izay azo na de ny androan'ny alina fotsiny aza ne zao tsy anatin'ny fandaharam-potoanako tsony niverina nofo hotely atoriny ka raha izany andao ary atomboka ny fitadiavana ny hotely io mino fa tsy ho sarotro zany ko de araka amiko zany ianao mazava ho azy zany ka zay ny fanampiako anao ka so mbola maika anao zavatra afy ianao ry tany ny asa atao foana ary vina fa tsy mahamaika efa maka leo indray ary ko de misaotra anao ary mifandava teny ary avy aloha hoe tokorenentanao reny ohatry ny mavesatra ianao zany ko de tena gaga ary tany valakiraka mihitsy hoe nahoana ary ny tsy tao amin'ilay hotely tsony le namako araka ny voalazan'ilay olona tato ny Ervina de hoe vao tonga ondro zareo de lasa ary tsy niverina tsony misy olona efatra ono niaraka taminy ary to andeha lavitra zany raha ny fahitana ny endriny ko zay ny tena mahagaga tsy nisy afatra tsy nisy fanazavana napetraka izy ireo kory nefa ny findahiny hatramin'izao tsy mety tratrantsy mihitsy zany eo ihany fa ny aminao zao ny mahalasa ny saikiko inona zao ny fanapaha-kevitra
Tena tsy hitako tsony izay atao ry Dany a. Ny vatsy aty amiko efa tsisy tsony, nefa ny trano andriana azy ity mila mandohofany. Ka afaka mamonjy anao any ara izany, saingy tsy ara-bola fa zavatra hafa. Zany tsy maninona ka zaraza misy anao ko. Nefa aloha zao tsy mety aminao ko. Ka lazao fa za indray ve nandeha hafahafa ry Dany a. Maninona moa raha any aminay ianao aloha mivahiny e, mandra-pahita an'ireo namanao. Mety zany ka, saingy sao dia mba hanairana aminareo indray. Tsy olana ka, mirahalahy ihany zay ny ao, ary le namako tsy sarotiny amin'izany fa inoko. Ay, mety zany ka. Aza matahotra anao fa tsy misy ahinao ny aminay ka mpitady sy mpiavy any koa ne zay no mety hoe tsy maintsy mifampitsinjo rehefa tratrany tahaka an'izao. Misaotra ry Dany a, dia mamerina ny fialatsiny fa nanahirana anao. Ka andao ary fa mbola lavitra koa ny lalana ko. Zao ny ato aminay ko trano kely teritery ihany fa aza tsy indrindra. Salama tompoko. Manahoana ianao mademoiselle? Mandroso dia mipetrapetra e. Azafady fa mikorotana kely ny trano. Tsy maninona ka, za aza miala tsiny tonga tsy nampiomana. Ela ty kosa ry Dany a, dia tsy mba mampilaza kory ve lesy hoe isy vahiny tsika? Ka zavatra tsy nampoiziny ko. Vahiny very aty an-tany lavitra ty koa ny tsy mampiomana e. Fa na zany aza mba tokony niantso ihany le rina dia hoe alaminy le trano fa isy vahiny ko. Ka tsy misy fahanajony letsy a. Ay, nareo lahy koa efa hoe tsy maninona ho azy ao. Fitaovana fiasana daholo ry Vina. Somary teritery kely ny trano fa alahady androany dia tsy miasa zay fa mba maka-aina kely dia lasa mameno trano ato reo ko. Fa izy aloha ny Bina e, izy ilay namako mipetraka miaraka amiko ato, dia izy kosa letsy ry Bina no Vina. Vahiny avy any tanahy izy io, mpianatra manao fikarohana ty nefa tsy nahita an'ireo namany dia vao eo andalam-pitadiavana azy ireo izy. Mba avelao lesy le olona ny tegna fa ialahy koa toa tsisy andaharana mihitsy ka. Dia faly mahafantatra anao zany re ry Vina. Zany Bina aminy mora tononona tahaka ny anaranao ihany e. Dia torak'izay koa ary Bina, dia misaotra amin'ny fandraisana sy ny fahatsorana. Ka ikarakarana inona ry aloha ianao e? Zany kosa letsy ny fiteny ry Dany a, hosorana inona hoe? Mety daholo lesy zany a, sady inona koa nosorany lazy io, toka gasy. Le ty koa zany dia efa manala barakatsy. Aza dia misahirana rery izy roa lava aoka amin'izao a. Aha, reraka sinoana zao ianao ko. Aleo zay anjara sakafo kato ny fampizarany. Ka marina raha tianao zany le kabaka ao ry Vina. Mety daholo re izay ao a. Ka hena nosy ane le ao e, sady tsy dia voakarakara tsara fa tsy misy an'le pisy famonoana fofona tiako. Ary sao dia fady an'ireny tokoa aloha ianao e. Ay, mbola tsy nihinana an'izany aloha e. Androany aza zany vao hihinanako. Ka aleo ary karakaraiko vetivety e. Avelako vetivety eo aloha nareo roa raha hiresaka kely. Ary apetrao letsy renetandreny fa eo koa le ty dia mitsajirika fotsiny eo nefa milaza noana. Eny tokoa, aleo itsy ambony fandriana itsy reto no atao ary. Am'izay koa tsy maloto fa tena mbola feno tany sy fotaka be ny reto fitaovany reto e. Avelako vetivety nareo ary aloha fa hikarakara an'izay sakafonareo ahy. Dia misaotra indrindra ry Bina, ary mbola miala tsiny ihany fa nanahirana. Tsy misy tsiny re zany a. Mahafinaritra kosa nareo lahy ry Dany a, sarika sy tsara fanahy be. Aiza koa e, araka ny teniko taminao teo ane dia samy mpiavy zao ihany ka aleo mifampitsinjo e. Fa fitaovana atao inona ho ary eto an-tranonareo reto e. Hitako misy tuyau lehibe sy motera vaventy ohatran'ny hoe andritana rano zany. Dia misy sivana sy sahafa maromaro koa reo. Hitako no, azafady vadiniko anao no nilaza taminao hoe mpitrandraka vato ane no ataonay aty e. Ay zany ve? Ary mifanojo amin'ilay fikarohana ataonay aty ne zany ny asanareo e. Zany ve? Momba ny renan-kibon'ny tany mantsy ny tena ianarako. Ny fomba sy ny toerana misy azy ireny, ny endriny sy ny mety ho vidiny sy ny sisa e. Ay vary. Zay mihitsy. Nefa malahelo milaza aminao fa ray volana zay no nahatongavanay teto mbola tsy nahita na dia endrika izany vady soa zany akory ary ray rolako. Zany very tany? Aza kizy fa mbola tsy maintsy ho avy ny vitanareo e. Zany mihitsy ny eo ahy e.
Efa lazaiko an'izany foany le ry io. Efa mitady abandonina mihitsy ane io e. Aleo ny olona no ilaza azy fa efa tsy resiko lahatra tsony lar-tany. Io indray le disy le tsy fahalalam-pombany. Maninona zao no mihaino resak'olona? Sany kely tak'izao koa ve lesy de hisy fanafenana resaka. Inoko daholo anie ny resaka reo teo e. Ary faly be ary afa mifamiana zany ny antondehantsika ty be alanana tiako. Zany ve? Nefa ny olana ane zao ry zareo namako tsy mety hita kokory. Fa mety hoe nakaizy zareo. Fangatsy ny fanome fotoana tamin'ny toerana ray nareo e. Efa avany amin'le hotely ny fanomezan'rareo fotoana mihitsy le zay Ribina. Saingy efa niala tao n'ireo olona ireo ary tsy niverina hatramin'izao. Zany mihitsy ny Ribina ny tena malasa ny saiko e. Aza misaina zavatra hafa fa mety lasa namonjy karriera zareo zany e. Rapitso miaraka aminay ianao ary mety ifakahita amin'izy ireo any. Zany tokoa Ribina. Any amin'ny karierany zao no mety ahitanao azy ireo ko. Tsy tao an-tsaiko koa moa iny fa noheveriko fa zavatra hafa mihitsy ny fikaroanao aty kanjo. Enao miteny teo iny zao no nahalalako fa makasika ny vadisoa sy ny fitrandrahana azy no tena atondrehanareo aty. De tena mifameno tokoa zany tsikako. Fa io aloha ny sakafonareo roa e. Tonga de mahazo toa fa za efa avy eo. Misaotra betsaka anao. Ataovy ny sakafo Ribina. Tiako ny rano vola raha isotro. Laty Ribina. Nisy zana dimona tsy manatsinina nantona ny vovony laty. Raha isafidy amin'ny maninona moa raha ity no atao sorona fa tsy tany e. Efa fara safidy koa ny le hoe tany. Mampalahelo aloatra raha le ry sady elana amin'ny mety arakaraka dia aleo elana lavitra zany fisaina zany so ampidi-trandroko ty efa misy manantona. Zay andresen-dahatra ny tany amin'izay sisa no atao rangahy. Tsy maintsy ho afaka ihany ny fikirizantsika mitsaha manandeha aty lavitra ty tady Bob raha tany Ela sisa no endrasana. Aleo aloha atao mahazo volotany ty voaketrehana. Zany hoe hoentiny eny amin'ny karera mba hahita ny sera rehetra. Mody omena information makasika amin'ny fitrandrana dia avy eo petahana tampoka. Saingy mila manao fanadihadiana momba ny fomba rehetra amin'ilay sorona aloha vao mitsabaka sao diso fitetika eo dia mila manantona ny savane ihany koa zany. Iny koa ne sipa be ketika be ka sao dia hivadika. Aleo olona hafa mody akana information momba an'io ka tsy hijabaka amin'ny savane zany afa iny koa toa be ketika be ko. Metika efa tolo-drazany ty fa tsy fitahian'Andriamanitra tsony. Tonga de no avy mamiratra ny tarafin'ny Laribina. Mahafinaritra kosa ty izany zany aminao ve zany tokoa ny hitanao? Amiko nefa atao mampalahelo zany mijery an'ireto lavadavaka be sy tany vangoety sy roa retiko. Toa ohatran'ny lava-boalavo zany reto izy. Miampy ny setroka sy ny feona milina bandritra rambo sy ny sivana mihetsiketsika manilika an'ireo tany sy manatsikafina an'izay mety ho tany sy vatosoa. Mifika fanimbana ny tontolo iainan'ireo amiko Rivina. Eny tsy lavina ny zany ry tany. Ary marina tokoa ny voalazanao. Nefa zao ny zava-misiko. Ary nahaino milaza fa fanimbana ny tontolo aza anatin'ilay manatanteraka an'izany koa. Ka afaka hitarafana ny fahantrahan'ny olona ne zao Rivina. Indrindra izay mavomavo sy mantra eo amin'ny fiainana mba te ho tafita sy hanana ny maizy azy dia tsy hafa manotra e. Fa tena be olona ny izany ry tany. Zay aloha. Misy mpivarotra dia misy karazan'olona maro koa. Sahala amin'ireny any atsy amin'ireny mihitsy. Zay aloha dia marina. Reny olona be dia be tazanao mivezivezy ireny zao olona miandry tataka fotsiny araka ny fitenin'ny tanora. Miandry tataka ahoana ry tany? Jerenao tsara.
efa mivatsy vola be izy ireny any aminy any ary vao misy mahita vady tsarobidina salan'izany dia efa mijeny izy mihinan-kafy. Mampime nefa zay samy vidy lafo ihany no mahazo azy. Ary indray avy eo no mivarotra ny lafolafo kokoa any amin'ny mpialanana. Ny any indray mitady vahiny andray azy. Izany anie no antony mahatonga amin'ireo hotely be dia be mpialanana ireo e. Teratany vahiny avokoa no mijanona ao. Avy etrany dia miandry mivato avy ety amin'ny karira. Fangatsy misy vahiny mitrandraka aty ka atao malagasy daholo mantsy izany tazako izany. Manaporofo izany ny fitaovana ampiasaina atao roana tambatambatra roany daholo fa tsy dia ilay manara-penitra. Misy ka, saingy tsy eto tsony. Toy ny aza nefa avy nolalovan'izy ireo e. Tsy tazanao nga reny lavaka be reny. Reny mbola misy mamerina mandavaka reny e. Izany hoe efa tsisy avy nitadiavan'ny zareo izany vao tongavan'ny sasany indray. Izany mihitsy ka. Mihinana sisa mbola avo izany rano marina. Dia mbola ahitana ve izany ny tolondry tany? Misy ihany ka. Ary izany mahatamana azy ireo. Saingy vitsy ireo mahita. Ireo efa galifantsy amin'ny fikarohana madinidinika no afaka milatsaka any amin'ny 700 na 500 metatra any ambanin'ny tany any. Ny ankoatr'izay kosa miandry izay mba tolo-janahary ety amorona ety. Dia aiza ho aiza amin'izany ny toerana misy anareo laka? Nga hita e. Tojo faritra amin'ireo fakorika io. Tsy afeniko aminao ry vina fa efa tsy mazoto amin'ity tsony aho. Saingy binana ny mbola mikirika tsy misy azoko atao. Na dia ny saran-dalana moa dia aza ny tsy misy. Dia voatery mijanona miandry izay vitana amintsika sisako. Mampalahelo koa izany izany ka fa avy aiza ny tena fivianareo e? Avy amin'ny Antananarivo? Avy any Vakinankaratra izay. Ao Ambatolampy izany marimarina kokoa. Tsy mahagaga izany. Fa ahoana koa nilazanao an'izany ka? Ka efa fantadazana ery-tany nilazana Ambatolampy amin'ity fandehanana mitady vola ity e. Izany lasa lavitra mihitsy anareo. Ary misy aza mivarotra mangidy, manefy, ao koa ny mivaro-koba. Dia tena mahay mitady vola nareo avy any ka. Karery vina. Fa avelako aloha anao fa mikobaka miantso aby in'izaniko. Sady efa vita koa ny fiomanana ilatsaka ny naty lavaka ko. Ka zaza nesaka hoeny e. Aleo ety ihany ianao ka feno lavaka sy tany malemy mantsy ka soa sanatria. Ety koa ianao afaka mijery tsara andreo namanao raha ny safidina vita aty amin'ity karery ity ry zareo. Eny ary, ety ihany ary efa vita ny ataonareo ry lahy. Rehefa misakafo atoandro miakatra ety ihany izay ry vina. Aza miala lavitra fotsiny a. Tonga dia afatory le tsy nitady dia ndao hidintsika ary tany. Dia iza indray izany miandry ety ambony ety ary. Ary nanomboko viana moa le sy miaraka midina antsika. Aza be fanontaniana le sy fefa vohomako izany e. Sady misy resaka ho lazaiko amin'lahy any ambany any. Resaka tena manandanja be eo amin'ny fiainantsika sy no avintsika mihitsy io a. Le tiako lesy dia manao izay ampisafirytazaina fotsiny dia. Ka eo ary nyvalan'lahy. Efa tsara fatotra tsara io a. Fa jimbon'izy aloha ty hidinany ity e. So dia mahita raharaha amin'ny tompony eo mantsika. Aza be fanontaniana ho ahy. Efa mifampiresaka tamin'ny teo ka jimbony zalahy ty hidinantsika ity. Efa vita ve ny lahy? Efa voafatry ity ka. Ka andao ary hidiny. Reny efa misy dianangady reny ametrahana ny tongotra. Ary malemy anie aty izany ry biny e. Sady misy rano milatsaka reny amin'ny sisy tany reny. So dia mba jimbo motraka kosa letsy ty a. Ndao hiverina ry bina. Tonga anie dia voalevina atsika mitsamo raha tototrato e. Ndao lesy fa mivavany jimbo fotsiny ny malemy a. Vokatry ny rano ao ambony ao io. Voatafidina any ambanimbany any la mafy be daholo ny any. Efa nidina tato ny za tamin'ny herinandro e. Elale nanivana teny amoron-drano io dia nidina naka fitaovany teo tato a. Ka azo antoka izany ato a. Midina lesy e. Jereny lahy, efa manomboka mafy ny eto. Ka renirano mikirina midiny reny izany tsy andeha amin'ny eo ambany eo amlahy. Le ty koa be fanontaniana. Zay ny dia tonga e. Ary vao amin'izay nitadiny lahy dia ampirety le lampy. Mahalalaka be ity ato izany.
sady toa misy karazana zo lava be mitondavana zany. Ka zay anie le nilazaiko tamin'lahy hoe tsy misy atahorana ato e, sady misy rivotra tsara azy foana na de lalina azy. Fa ahoana ny tiany mahatonga an'izany a? Ty lavaka ty lesy le mivoaka ery amoron-drano a, ary ny rivotra veny ny miditra mameno aty azo iainana tsara. Ay ve? Ie, Zany hoe tsy mila miverina amin'le nidinantsika teo intsony zany tsika roalara hiverina. avela ho any amin'izay lesy zany resaka izany, fa zao no tena resaka hitondrako any lahy ty. Oh ay, fa misy vato fisaka be miloko mena ity io a. Fa inona io? Ka io mihitsy no atony idinantsika atyko. Hitan'ny lahy tsara io. Io no ataony sorona raha te hahita vato sarobidy eto amin'ity kariera ity. Hitan'ny lahy fa efa mandina lio le izy. Zany very ty. Ie, Ary raha daholo zany ireo mandoko azy ireo, de rahan'olona ve sanatria? eny lesy e. Ay, matahotra ka. Gaga lahy zany fa antony nazahoam-pitrandraka rembeny io e. De inona ny tianantsika ty lesy a? Inona koa ny tirako amin'izany? Fa ela ve tsy te hanakarena e? Ny lalina tany an-tanàna ngely ty ka hitady e, de anaiko tanapolo ve laka. Ka tadiaviny lahy noho ny tsy fanaoko ve ary za e? Ny tsy fanao ihany le ty zao no atao, fa ny fanao efa be mpanao a, ary tsy azahoana tombony tsony. Raha azoko tsara zany de zany tadiaviny lahy atao soronato. Diso kosa elahy e, raha sy zavatra nolazaiko zay ve de tsy fantatra elahy hoe ho velo le lahy ririary miaraka amin'ny arembe e. Isy ihany tsy hoe ngandrina radany. Ka azavao letsy le resaka fa tsy inona ny dinantsika ato ary? Ka esory ao an-tsainy lary ny fiheverana hoe ataoko soronato elahy aloha e. Ka efa mazava ny amin'iny fa inona ny tena lehantsika ato e? Zao letsy e, Ainga lahy e. tafaresaka tamin'ny raha Teo sy ny ekipany a de natorony salamy fomba atao amin'ny fanaovana sorona. Ay, Ato no misy ny maso mahita ny toerana ipetrahan'ny vato sosy volamena, ny rubis, ny beryl sy ny safira e. Ny manao zay ratan'io maso io fotsiny no ataontsika mitsamina de atorony atsika avy eo ny toerana. Mangady sy mitsipona ary mitango sisa avy eo no manahirana atsika rehefa misokatra amin'ny masony. ortia. Ahoana e? Adala ve lahy ty e? Amin'ny fomba ahoana ny noko fa marina zany ka? Ka nazako ary anely ty mba ohatrany lazany ihany tamin'ny voalohany e. Fa rehefa nandeha ny fotoana de resy lahatra fa marina sy mitombina daholo zany e rehefa nisy pirofo. Efa henoko any aloha zany fa tsy neny mihitsy ahy e. Fa elahy ty miteny efa taon'ny fitiavaka rena amin'ny va. Bavy ireno aty amin'ny tontolo misy iainana aloha lesy ny fisainany lahy. Ny aty lesy efa hita foana, fantrana sy fijaliana, fahoriana miampy adi-tsaina sy alahelo e. Aleo mba misokatra anatin'ny zavatra tsy mampino nefa misy lesy e. Ary afaka manam-pirofo amin'ny lahy aho za fa marina zany. Eny e, ataoko hoe marina zany ary. Ary misy fomba daholo nefa ny zavatra rehetra. Saingy ny lalana makany amin'izany lesy tsy mety e. Mamono olona ne letsy zany e. Ka zay lesy ny zava-misy a, mamono ny hafa aloha mba hivelomana. Ny biby lesy ny mena tahaka an'izany a. Tsika kosa olombelona natao ifampitsinjo fa tsy ifamono. Imezako malakilaky ela, mba hajanony any amin'izay lesy ty toe-tsainam-batolampy ty a. Io mifampitsinjo ihany ny veran'ny olona tsika fa hoe 104. Zay veran'ny lahy azy ihany lesy tsy ahoako a. Na 400 na vindrana sy mora ambakaina. Ny fihavanana amin'ny fampitsinjo no anabadona avy e. Diso tetika amin'izany lahy. Ny soa atao lesy le venam-bola ribina, ny ratsy atao kosa loza miantona. Fa jamba ve mason'ny laty tsy nahita ny zavatra nataony Gandrina Radera taty sy ny nahatafa be azy ohatran'izao e. Fantatrela tsara fa niala ny toe-tsaim-ponina voizin'ny lahy io izy ary de tafa. Ka io lesy arakaraky ny toe-tsaina ribina. Eny ariko. Aleoko mahantra mitery alika toy izay manan-karena milololoza. Sady na mamy aza lesy ny arena lazainy lahy. Ay velana hita olona atao sorona ka. So ivery lafa koa ary ny olona ka hoe tsy paza-potsom-bary de samborona avy eo. Ty tena bandina mbatolampy mihitsy ka. Mipetraha aloha elahy fa eto vao tena resaka e. Efa ora roa zay no ndetika ao ambany ao izy rola. Mbola tsy hitako mipoitra ihany. Ary somba tototra ao ary.
tazako tsara vety mantsy fa mbola tsy misy olona nivoaka mihitsy avy tao, nefa le tady midina any mbola io mikorozarozy io. Za koa ny miasa saina amin'izany eto ka mino aho fa efa manana traika efa amin'izany izy ro lareny ka fa ny mahazenjana dia reto mpiara-mianatra amiko tsy tako hoe aiza hatramin'izao, ary na dia ny findayana aza tsy velona raha tsoa, dia sanatria ve lasany amin'ny kariera hafa lavitra any zareo dia any tsy misy réseau ohatra, fa nazanona tsy izany vitako ihany naleako tatika, sady mandray izay zavatra hitako any makasary an'ireo fomba fiasan'ny mpitrandraka vato aty. Tena mampalahelo amin'ny mahita ny malagasy amin'izady fitsimponana ny sisa tsy lanin'ny vazaha, izany hoe ny ambikambiny sisa tavela. Nafafy sy nylazaina hatrany am-pianarana fa any atsimo ihany ny tena be harena kibon'ny tany, nefa tia avaratra tia koa mifanatsahana amin'izany. Rehefa jerena izany dia Madagasikara mihitsy ny tany milomano eo ambonin'ny harena be. Saingy ny mampalahelo dia ireo izay mahita lalana sy manam-pitaovana mety miasa ihany miafaka amin'izy ity. Oay, variana teto aleo rangaha mijery an'iretsy mpanivana tany ndretsy sady afaka makasary tsara kay atiako, sady izy roa lahy koa ngamba tsy ho ela dia hivoaka avy any. Tsy ho lesiny lahy amin'izany mihitsy Arbina, tsy hamonin'olona izany mahazava milanga amin'izany. Asa be saina be takan'io le selary tany ary inona koa ary tia miakatrakatra be ty Ka marina izany ko. tsy elany eno nanatanteraka an'izany fa zahy Ay elahy mavita mamonin'olona. sy mangina aloha elahy sady tsy sarotra ny ely ty izany fatorana fotsiny le olona ary ampandrina eo ambonin'ny vato lampy be io, ary avy eo rasaina amin'ny antsy lavalela ny tendany, ary dia tsy nika ndrakitra ny vato io ny lio avy ao anatiny. Tsy ela fa aorianan'izay dia ze tany asin'la ny angadin'la dia isy vato sosarobidy iraraka avy ao ambaniny. Tsy nampoziko le selahy ty ka. Ay ve lahy manana toetsaina tahaka an'izany? Marina tena tsy mampino aho hoe avany ambato lampy elahy. Zay avany le tsy mpandala ny fihavanana sy mifampitsinjo tsy mpanararoatra ny fahorian'ny hafa fa mpijery ny havana ory sy ny namana mila vonjy. Tsy fotoanan'izany lesy zao iza milaza milafa tsy avy any ambato lampy ngandrina dera-panefoefo, ary azoko inona fa zany no antony natafa be azy tampoka tahaka izao. Tsy azo milaza sokajiana nahavitan'izany izy ary tsy mbola voaporofo izany, ary nanataony aza dia nitovy lasitra aminy izany elahy. Nisonjo ray lohasady koa lesy tsy lozan'izay mamarara, manala baraka ny tanindrazana ny aviany lahy elahy, manao ambany masiny mianatra ireo ray aman-dreny nitaizany lahy tao anatin'ny kolotsaina mpandala fihavanana. Oka kosa aloha fiatsaram-bela tsy lesy mibetsaka, ary nga isy hanome an'la fotsiny mora ngetroka ao an-tanan'ireo amin'ny laka. Ny atsembohan'ny tavan'ny lahy no hinanan'ny lahy fa tsy hoe mpandala fihavanana na avy any amin'ny lahy dia ifampitsinjo. Na misy manao azy izany misy tombotsoany izany fa tsy afeniko amin'ny lahy. Ataony totohatra ekarana fotsiny lahy rehefa tafiakatra izy tazatazany ny sisa lahy ety ambany ety. Azy lesy ny azy fa tsy ary eo ko mitsapany lava tsy nataotao foana le fitenenana hoe ny fahitako ny tongo bakivakinao no alalako fa any amin'ny tany be atsika ianao ary mahazoto mifomaraina miasa pahamarinana. Manambary izany fa mazoto miasa mirariny tsy nihitsiny tsika avy any amin'ny taniny atsika iny fa tsy natao ifambotry. Hay eny ariko afanenina amin'lahy zay ary aleo amin'izao rehefa tsy mazoto elahy efa narosoko avokoa ny torohevitra fa tsy nety akisoko elahy. Aoka ho tsapalahy nefa fa an'lany elahy manomboka eto dia aleo misaraka tsika mitsamina zany Zany ve letsy no anapahany la fihavanana Arbina dia fanary aty tany lavitra aty ve zany tsika? amiko lesy ny ray aina ray vatsy ka rehefa tsy afaka ifanaraka dia aleo samy mitady ze arapany. Dia vitany la ve letsy ny miteny an'izany? Dia mba ho aiza letsy zany Tsy vo eo moa elany ny teny hoe olo mifampitsinjova ny lisany avy any Ambatolampy. Mandehana lesy mijery mpivary mangidy na mpanefy mandendeha any fa reny zao mitovy torosy amin'ny lahy. Dia oroahany lahy amin'ny trano koa ve zany ahy? Mazava ho azy
Zany hatreto ny mifampiraraha amin'ny tompotrano e. Lasa lahy dia ataovy izay mety amin'ny fiainana lafa tsy mety tsony ny fiaraha-mombo nantoka amintsika e. Eny ary le Serbina. Nefa saika angavy kely amin'lahy hoe avy ianao le tsy viana aloha mba hialokaloka ao amin'lahy ihany a. Mandra-pahitan'ireo naman'ireo zany. Ataoko fa tsy misy idirany zao zavatra ifandrohitantsika sy lahy zao. Mazava amin'lahy kosa angamba ny teniko hoe lany tsy mifanaraka amiko fa tsy ny zazavavy tsy manatsiny iny a. Ary lasa lahy mandefatsy. So de lahy mihitsy ny raha tsy vitany eto. Fa maninona ny labena retor tany a? Za efa saika nantona teny mihitsy. Tsy misy ninina ka. Mbola sy tazanao ihany nga reo namanao? Tena efa lany etra fa tsy nahita azy ireo. Nieritreritra hoe sao dia mba lasa any amin'ny toerana fitrandrahana hafa ary zareo. Satria na dia ny telefona nampiasain zareo arany dia tsisy mandeha hatramin'izao e. Angamba tokoa Rivina. Fa azao e. Angamba tsaratsara apiko aloha ianao jery azy ireo sao mba tsikaritsikety ety ihany izy keo. Zany hoe hitady azy mihitsy aloha tsika izao. Dia ahoana ny asanareo ka? Ataovy manomboka ihany tsy tsy olana re zany. Andao aloha jereny ireo namanao. Aleo miala nenina ko. Fa misy olana angary tany a. Hitako ohatry ny hafahafa be za mantsy ny endrika ao avy ao ambany ao. Tsy misy olana ka. Fanampiana ho anao ary zany keo. Tena misy olana eo amin'izy roa lara zao fahitako an'izao ka. Asa mety sitrako bina nga ny toerako ao aminy. Eny ny fiainana koa ne mafy. Tsy omena tsiny zareo. Ka andao ary androany arivo zay no ataontsika isanao. Aleo tetezina daholo ny toerana fitrandrahana rehetrako. Tena miala tsiny ny tany fa tena manahirana nareo lahy. Ary aza manafa omerako izay laninareo tamiko rehefa hitako ireny namako ireny. Tsapako misy olana mantsy eo aminareo lahy raha zao vietsika zao. Tsy maintsy ataoko izay hitana ny namany Vina fa hafahafa be zany ny fahitako an'ny endriky Bina tiako. Tsy hamenatra azy ny anao sorona n'ity zazavavy tsy manatsiny ity. Raha araka ny fanahiko aza dia saika za mihitsy no ataony sorona raha tsy nisy ny fahatongavany Vina tahaka an'izao. Ary toa lasa saina be ho ahy e. Mieritreritra hoe aiza re zany mety ahitana an'ireo namanao ireo e. Ny aiko so lasa lavitra ka sahira amintsika. Toanao koa ny zary tany e. Tena lasa mitebiteby be zany a. Saingy mino fa raha tapitra ny herinandro mety hiverina ihany ireny rehefa tsy hitatsika. Dia tsy mba misaina ary very zareo hoe efa tonga eto be alalana ne zao ianao. Ka toy izany koa nefa fanontaniana mipetraka atao tsaiko ato amin'izao e. Andraso vitivity ary aloha isaika ery amoron-drano ery ahy e. Anala ny reto fotaka reto dia anaingitsika. Miandry anao eto any ary tany a. Dia inona reny ataoko hoe tody sa mela nyity tovovavy ty irery amin'ny Bina ao an-trano ao ka. Za nefa ty tsy mifanaraka taminy be ny roany. Everiko sy azoko an-tsaina sady ny faratsiny ny toetra ny Bina. Na dia tsy tao aminy ary zany teo aloha. Rehefa entany karena mantsy ny olona ray dia tsy mahalala izay asiany tongony tsotra. Aza hita. Mila mailala ary tany fa mihasarotra ny fandehan'ny raharaha. Dia ahoana raha tany a? Mandeha ve ny ao e? Reniko fa misy sorona ho karakarainy lisy amin'ny tsamy mahony a. Dia iza ny teny ansehan zany ka? Ka ny akamany lako. Nanontany sy nila hevitra tamiko lery hoe ahoana ny fombafomba amin'izany sorona izany raha atao. Lainga lesy zany ry Teo a. Aiza. Ary iza koa nataonay sorona eo. Aza mandainga raha tany a. Za kosa aloha tsy manaiko fa tsy maintsy mahazo jinjany fa anaty lisitra ary aiko anefa misy zany matoly ery ny cause tamiko e. Aza dia miteniteny foana ry se a. Nga moramora zany ka hoe misy dia atao e. Ary na misy azy zany efa tsy anaty lisitra tsony a. Tsy ray pitsapitsa amin'izany fa fadoanay ry se zany a. Mandaharena be miopampana nge nareo zany raha tany e. Nandeha tia tany lavitra ty fotsiny nefa tsy misaina izay tokony hiverenana. So heverinareo fa mora raha ny miady amin'ny vintana. Ny takanay azy efa tsy fidiny ko. Fa tsy fidiny ahoana ry se? Jereonareo tsara. 5 taona izay no natongavana hevatra mitsamy mateto. Ka rehefa tsy lasaka ny fito ny tetezina fa nandamoka daholy. Efa nitady sorona koa fa tsy nahita.
ny fiafarany lasa nody daholo izy telo mitsamba dia za rery sisa mbola miandro ny vitana ty e. Ka ny anseny zany adalany efa hita fa tsy mahomby ve inona ny lola ijalonana ty ihany. Raha za aloha salanse efa nadio ny ranony takony, efa nambolo sy niopy tany an-tanàna ohatr'izay. Ka samy hafa inge le fivelomany. Nareo manana tany ambolena sy bibopiana zay nga manana an'izany. Natrano finenana za tsy misy tsony any amin'ny vilona fa efa tapitra namidina andehanana ny sera taty. Eny e, tsy fanomezantsiny io sea fa tahaka manokana aloha dia toy ikasa niverina ody ary teo tsy netany no natao tatiko. Eny fa na dia voray volana azy zay efa tsy misy nanjary ka aleo miala na nenena anazy ny nandehanana tatiko. Mba asokafo ny maso ry zandry efa manatona indray ve ny vitana voantsirany. Eniko daholo ange niketrika lisa mitsamy ary tsy nanafina tamiko rahabinana kely asa. Zay voadelinoko fa ity teoty mihitsy no nalay mibinana tanteraka ny tety tratsiny. Mino aho fa manao izay alanenina tamiko fotsiny mibina teo fa efa matipaika ny planina ny hoe vao mandaa dia teo no alay miaraka aminy. Mba eritrereto ihany ry zandry kely mitadiny ny alana tany an-tanàna ka tokony hisetona mody vao miala ty e. Izay fa sury alahy aza fady hoe raha teo ahoana zay ka niova hevitra nga. Efa nahita tao sorona zany nareo sobina sa vao hitady. Aza mody adala lesa radany sao dia za indray ara ny mody atsafain'lahy io e. Efa nambarana bina tamiko daholo ane sera rehetra izy aza nangataka ny fanampiako fa hoe mbola resaka kely hono nareo mitsamimako. Aleo aloha mody atsafaina sao ny fahazany marina ihany. Eny fa tsy ambaraterana zany ny magaga hoe nahoana ny lazainy tamin'se. Normalina be lety zany ry zandry sika efa nahazo volotany teto ary efa mahay ny fadifady rehetra amin'izay fomba fanao amin'ny resaka tsitsika. Ka efa nambarana tamin'se ve hoe izy le atao sorona ka niandrarana indray very zandry no anafenana losola zay fa lasa aloha zay mbola tsy maintsy hikarakara ny zavatra rehetra. Oay sady efa misika rabiny zany dia bony sany sy laisany zaniko. Tena aleo mandray fanapahakevitra fa ho ratsy ny fandehan'ny rahara dia inona nefa zao nataoko ka. Ay zay nandeha ataoko zao dia zao ihany zay sivina dia hialy eto nefa ho aiza. Aleo rangava tsy maintsy mahita isitrihana foana fa miaina aloha zao ny avotana. Tsy maintsy ambarako amin'ny viny zao toe zavatra zao. Fa iny ty masepitra anao ry tany andao faingana hiala eto ry vina faingana ianao fa misy ina ry tany ka azava ho amiko aloha any an-tranotsika miresaka e. Andao faingana ho ahaka an'izay entana tsy maintsy ilainao any. Tena tsy afaka na dia mijanona kely iray minity eto akory ary tsika. Ka tsy ala eto raha tsy azavainao hoe inona ny anton'izao. Ka raha mbola teo velona ianao dia andao tsy maintsy miala eto tsika dia eny an-dalana tohizana ny resaka. Tsy azoko ka andao ary fa miangavy anao avelona zao izy tena marina rehefa tapala eto tsika. Andao amin'ity lalana ity tsika ny manivaka. Ty ny lalana ary aza mitoditodika tsony sao misy mahatsikaritra. Fa andeha ho aiza nefa tsika ry zany araka ny nambarako anao teo dia andeha haka an'izay entana tokony ilainao any an-trano aloha tsika. Avy eo manalavitra ny toerana izay tena tokony ho alavitra indrindra. Tsy maintsy injehan'ireny tsy voaniny ireny mantsika. Fa tsy vanisa ry tany ka hibina sy ny namany ry vina tadiaviny atao sorona ianao mba ahazahoany vatosoa. Inona tsara hoe ry tany zany sorona hoana ary bina sakaizanao koa ve dia havitan'izany. Zany ny zava-misy ry vina ary minoa ianao fa tsy misy tokony andengakanao amin'izany. Ndao faingana fa sao miara maty eto tsika sy ianaoko. Dia ahoana zany ireo namako ka aza misaintsaina ny amin'izany tsony aloha ianao hoe eto koa ary aho vao mandinika hoe efa lasa sorona zay ny namanao. Betsaka mantsy ireo mpivahiny aty tsy mahafantatra fa te hahalala ny mikasika ny fitrandrahana renakibon'ny tany ka maro amin'izy ireo ny tratra ny fanararotana. Fa loziny ty lazainao hoe lasa sorona ahoana ny namako ary isa nanao an'izany sorona zany. Somba mandainga amiko ary ianao. Andao aloha andeha ka rehefa any amin'ny tamy mangina sy lavitra eto tsika lazaiko anao ihany marina fantatro.
fa adala mihitsy ve laha ty raha teo zaza ve lesy nanao zay anafenana an'izany tamin'le brikla iny de landray nitsolatsonana nylazan'izany taminy zao lesy votsitra indray ny aza le ty angaza le tsy nilaza tamin'ny an'izay atao sorona nanamafy ny resaka ny fanaovan'ny lisany fotsiny afa tsy niteny hoe le sipina ingeny atao sorony so heverinareo fa vendrana ary raha-dany ka tsy afantatra ny fony teninareo efa nydroako le rifa tsy mifanaraka izay de hoe le sipa janony ao amiko ihany kanjo mbola nyresahanareo ihany tena mba ampiasao lesy le saina fa aza de apetraka fotsiny eo ambony loha eo zao lasa mitady an'ireny ve lesy aza mikoropaka aloha elahy kobondry le rony any atsimano ondry zareo toy nivingitra entana sy sakosy maromaro ony tsy maintsy lasa ny beranty any le tsy reny le tady an'izany naman'izany any eny izy anie tsy ho lasa lavitra zany fa zavatra tokony ho tsotsotra zao lasa manahirana be manao azy efa natao parisilaka ve lesy le refy andao letsy zao ihany de tadiavina sady mbola toandro koa ingeny andro izy reny nitsotratra eo ka angony ary ny ekipa an'lahy androany alina reny de tsy maintsy atao zay atratrarana azy mila rapitso mantsy de efa mahazo ny valosoa sady ny soja be koa efa nanamafy tamiko fa ilatsaka ny orana rapitso ka mety alemy ny tany zany hoe mila androany zany tsika no manatanteraka an'izany rehetra zany ka efa vitany lesy zany raha tsy nitsotsoana tany ny vavan'lahy ka za ve nahalalako mandresy lahatra ny akaman'lahy fotsiny afa tsy nikosy bobaka ay fetsy ny akaman'lahy tonga de ahorono ny fitaovana de ndao andeha reraka be ary tany tena vizana be mariny manakitra be koa ny kiraroko ka tena marary daholo zany ny ranjoko rehetra ka iso raha manaikitra tena jereo ny raha tsy mitsovaka be daholo ny voditongotra hoe fa hoe sika ny andro nefa mandroso maizina ary tany ny lalana koa nefa anebakeba tany be jere raha tsy mampatahotra be ny sady mangina tena ho very faty atsitsika marina ka tsy fantatra tso zay alentsika ryvina mandositra ny fahafatesany tsika nefa atao vo mainka manantona azy ka ianao ihany any no nitondra taty raha zao fijerika anao zao de tsy mahita an'izay tsy misay varatra ty kory tena mifady aty ary danika naleko ihany mijanona tany am-pialanana tany mba nisy olona azo ny lana vonjana nisy nikasanao ratsy aty atamy mangina be aty izany amonjy atsika aty tsy fantatra ho marina mory vina fa ambany sy tsy misy dika ny ainy eo anatrehan'ny arena ty amin'ity tany fitadiavany ity tsy afeniko anao fa na zaza mandeha any atokotany ary milalao misy mibata atao sorona mainka fa tsika vahiny mitady sy mandalo reraka be ary zany ka aleo mitady toerana alatsasatra fa tsy vitako tsony ka ndao ary ivadika tsy amin'nitsy loha asa itsy tsy lozan'izay toerana iafenanao minao mantsy fa tsy maintsy anarade atsika ribina sy ny tariny ary tsy amela atsika raha tsy tratrany tsika andriamanitra tena nitiran-dosa ary tany marina ka ary araky ny filazanao koa zany de olona mpisiloko sy mpitrandraka vatany nakapitaka an'ireo namako ireo ary efa vita sorona ka maty zany zareo mbola tsy misy malalan'izany rivina ary minao fa any amin'ny toerana hafa ny sehoany zany fa raha atao amin'ny karera nisy atsika iny tsy maintsy efa eny ihany ny vokaniko dia iza zany misy fitrandrahana afakoatra amin'nisy atsika teo ary tany so mantsy mba hitany ihany zareo tsy te hanakivy anao ary vina raha zay fotoana tsy nahitana azy ireo zay efa tsy isany velona tsony reo sakaizanao tena loza loatra fitiava-karena ary zany latsaka ambany ny ainany men'andriamanitra fitiava-tena mibetsaka eto tany aza reraka mitan'isan'izany eo ianao rivina fa andao aloha isitrika sy afina ary ahakaina tsy amin'itsy tombo milolo itsika sady loha sasy atahorany ity fa mangina sy miafina ny misy azy eo anelanelany vohatra roa avy de avy ka sarotra ny amina nindribina sy ny tariny fa misitrika ato tsika andao ary nefa te anontany anao ihany aho hoe nanino tsika nitsoaka taty na de vahiny ary vina fantatro ny olona tya ny tena marina de matahotra koa ny olona atiny mbola ahitanan'izany hoe tonga de misy mijinja amin'ny antso be zany nitendanao rehefa tsy mifanaraka aminy ianao dia iza zany ny lalàna sy ny mpitandro ny filaminana ka ataoko fa misy an'izany ihany aty misy fa tsy ampy ary raha misy fanafian-dalo aza reo indray no misitrika sy miafina
zay ny lelazaiko hoe mbola manjaka ny ratsy aty amin'ity faritra ity ireo kely tsy afa-manoatra dia miaina an'izay fotsiny. Tena tsy napoiziko ry tany naleko ny safidy tany atsimo raha zao ny zava-nisy taty. Eto amintsika mihitsy no mbola miaina an'izany. Na aiza le anao rehefa tany misy vadisoa na volamena dia tsy maintsy misy ny fahaloto-tsaina ao anatiny, ary matetika dia tsy misy dikany amin'izareo miaina. Marina tokoa zany faiza zany misy triantsika sy anao ka mangina sy mampatahotra ny aty ry tany sady efa mandroso maizina be ny andro. Aleo ato e, aza miala eo aloha ianao fa ndeha andavaka ny timololo fitobiny ity. Rehefa vitako izay dia misitrika ianao fa za kosa anototra ny aty ivelany mba tsy ho tsikaritra hoe misy olona miafina ato. Andray dia avelanao rery aza any. Aza manahy ianao fa tsy ara-lavitra anao fa etsy ambony tsy azo itsy any no anao tazan-davitra e. Zay mipotra avery avarabongy ery dia tazako avokoa. Ka ahoana ratratra ny amin'izany ianao e, ho faty any ary tany e. Tsy hamelanao rery ary vina endrasy vetivety fa hijery an'izay mety toeranao aloha. Eny ary aza ela ianao Andriamanitra, finona ary ty mahazo anay. Mila ny tananao maheritra mba hiaronay amin'ny ratsy rehetra dia toroy lalana ahafahana miala amin'izao. Vina, midina ianao. Dia ahoana ndre teto andreto ry tany omby eo ve? Midina ianao fa alamintsika izay apety azy ary aza dia kisinina mafy ireo amin'ny olo ivelany ireo fa so fantatra hoe misy olona ato. Eny ary toa vitanao azo atoriana tsara amiko. Tena kaiza milolo teo? Ireo efa navoaka koa ivelany eo ireo ka aleo ianao rery no ato fa za kosa ny ivelany ihany. Ka raha zao fijeriko azy zao nery tany dia atonina antsika sy ianao ihany ato e. Tsy aleo ve ato ihany ianao fa matahotra ka. Tsy mety zany ry Vina, aleo ny ivelany ihany. Amin'izay raha misy sanatry tratra amintsika dia afaka mifanavitra. Raha miaraka tratra eto mantsika dia tsy hisy hanavitra tsika tsoniko. Aza dia manao izay mampatahotra ary ry tany ianao efa tena mivara-ontsana be ahy zany sady mangatsika be koa. Anao ve aloha ty akanjo mafana anao ty e, dia aza mihetsiketsika ianao fa so miraraka ireo mirolo ireo. Tena efa tsara petraka ireo ka so mirodana dia lamaka io indray. Raha isipotony eto tsika. Misaotra ry tany sofa teo ianao nanavitra. Za ihany anenina biditra anao tamin'izao zavatra izao ka tsy maintsy ataoko izay ahafahanao amin'izao e. Zay fa lasa aza manahy fa tsy lavitra eto aho mitazana anao. Eny ary dia mitandrena ianao Mahanginy zany aty andoha asa aty zany. Solo fa maizim-bolana be ny andro e, sady tsy ahita mitsinjo mihitsy na tsara zavatra. Za zao mahatazana tsara raha vao misy andehan'olona mitondra vanily na mandehatra zavana mandalo ery atapitra ny ery. Indra ny ty ady atrehana isy viny ty. Vina tovavy tsy fantatra koa fa vao andro reny nahitako azy dia misedra n'izao zavatra zao sady. Ary ino fa mbola mafy ny ady atrehanay. Vina dia tena vitany lava elitsy ny namatika ny vadokisako. Sahany lany ny anao sorona ny malagasy mitovy aina amin'ilany noho ny fitiavaka rena diso tafahotra loatra. Ary mino fa nazaza tena nataony lasorona raha tsy tongo Vina ka raha za mantsy dia sarotsarotra ho an'ilany ny amaly ny fanontanian'ireo havako rehefa tsy miverina any an-tanàna intsony. Za kosa aloha tsy hamela ny amira virainy lahany ty zanak'olona atao sorona amin'ny fitiavaka reny lahy. Hoay, misy andehan'olona manatony reny. Tena tazako mipotra avery avaratra ery. Sady arahana alika maromaro izy zany nanaramba mpijirika tokoa izy. Eto vo tena enjana ny ady. Za kosa aloha tsy hanaiky ny ho lavony lahy eo zany so ihany fa mba misy vatana ifampitana amin'ilany aty. Info Culture Média 104.8 FM. Sarotsarotra no mifampitana aminiko. Dia reto sisa miaraka aminy koa tsy misy fantatra. Fanazanina tsy zany ary. Tsy avelako vira vorainy lany zanak'olona dia tsy afaka mihetsika eto fa mitondra alika ry zalahy zany ka zay any ambany any ihany no mety ho hitaniko. Raha sanatria tratrany tokoa na babony moa za izy nanavitra ny Vina.
tsy mahavita ny anavitra azy zany mihitsy raha hivinaka. Noho izany raha nisafidy aleo mamitsaka tsara ihany nda sanatrika hitany zalahy vina dia avy eo arahana mora vato arina. Ho hita eo ihany izay toyany. Nireny fa manantona. Tena ny fofon'akanjony vina narahanyreto alika reto. Fetsy alaribina ka. Tsy maintsy eto amin'ny manodidina eto reny ry zalahy. Ka roy daholo fa tsy lasa lavitra izany reny e. Tena mitokona tsy netiny aleo ambodin'olona ilay alika be anankiroa. Mino fa eny ny fofony vinana dia efa miletika lalina any ambany any aza. Lozy ty marina. Io fa tsy mialety ny alika ary zany rea. Nefa nesy misy ny eniny eto amin'ny manodidina eto e. Ny alika lesy tsy mamitaka izany misy raha ho matomy tokony eo izy. Akisak'izany daholo lolololo ireo so mibonga ao le tsy vaniny reny. Tena tratro vena raha mitoza. Fantatra le tsy valary reny fa miafina ao ambany eo izy. Aza hita fa nanovy izay toerana misy avy iny rehefa babo avao. Dia inona nataoko? Adiko moa ny teny azy. Nefa mino fa na tsy niteny ary tsy lazan'izany heviny. Azo le ngamba ny tiako ambara tamin'ilay hoe aleo samy manana fiafinany amin'izay tsy miara-babo. Oay, ino fa nisitrika any le alika be? Misy olona mihitsy ato robiana fa homanina ny lefony lahy. So mivoaka eo mantsika manohatra. Ngaly ty lefona tsony efa antsy be lavalely ty atanako ty. Ka tandre maro sao dia le sorina indray ny voatsinjany lahy eo e. Zay voaloza mantsy. Mila olona mbola velona ngely ty no mitsotra eo ambony vato fisaka fa tsy hoe efa maty taty amin'ny kilometra maromaro e. Haiko le zany raha teo fa raha ihany no ataontsika. Indray kosa tsy maintsy taperina ny andro ny so mampisy arakaraka ny aoriana andro. Ary nina fa tsy maintsy anohatra ny kiarolahy iny fa tsy hamela amin'izao. Dia spaika laribena. Na efatra mizato araky ny fiheverany lary ny bandy dia efa fetsy no elahy. Raha ihany ane ny tany lalovany. Ary samy zanaky ny mpanevo volany ve dia efa ampidera taipiraka. Arahako avato ariny ireo ary jereko izay ataony. Mino fa raha tratro vina dia andeha ireo ary hoentiny any amin'ny karira. Avy eo samy andeha amin'izay alehany any ireo mpitsirika ny karamainy ireo. Avy amin'izay any fa ampitady kely amin'ny zalahy ao andavako. Sady raha ny fandranisako azy tsy mahazo mihoatra ny olona telo ny manao an'ilay fitsitsihana fanaovana soa. Mitomitogany. Oay, ino fa ny sarihan'ireo zovan'ireo anatin'ololo ao vino. Iafina ihany very sipa dia aty anatin'ny lolo Nakaiza le namany ty. Sa mbola mamitsaka ao ambany ao? Fankaroako tao fa tsy misy e. Reto sakosy reto niaraka tamin'io tao. Tsy mampino lesy zany raha teo fa tsy miala lavitra teto zany iny Kare tompoko, avela ho ampamarary. Fanakaiza namanao e. Lazao izay misy azy fa raha zany raha sarasaiko amin'ity antsy ty ny tenda. Tany ve? Tsy haiko tsao izay nalehany fa tsy matoky azy koa e. Namanareo mipeverako azy. Nitsoaka azy Zany koa ve dia marina e. Ahoana ny natongavana aty alavitra ty raha tsy misy namana ianao ka? Ka tsy haiko re tompoko. Nety nitahotra fotsiny dia nitsoaka aty alavitra ty. Marina lesy zany lasainy zany Jiri fa efa maty nitahotra mihitsy ty izy. Ary inoko fa efa lasa lavitra koa le kiarolahy iny raha izany Irao aloha mpijerika ireo hijery an'izay misy an'iny fa so mampandremy manam-pahefana ka hanimba ny tetika efa vita sy voahomana koa. Ka tonga dia fatory ary loso dia tafaporitsaka eo e. Zany dia hiteny amin'ny zalatimbilary hoe hitady an-tany. Tsy afaka makaizy zany tsony lesy io Fa nefa da kosa leo anaraka antsika so sendra ny tampoka eny an-dalana eny Tsy misy azoko atao fa aleo arahana mora vatoriny ireo. Mino fa rehefa tonga any amin'izay alehany any ireo tsy maintsy mandeha ireo mpitsirika ireo ka. Sady reny efa lasa ny anatsimo any ny dimy rahalahy ny rahana hitady. Zany ny fandonako amin'izy roa lahato. Avitra ny tirany kakatsy ahoko Zay iray afa-be lato tsika telo mirahalafa. Ny zanak'olona kosa aloha tsy ataoko viraviray laisany eo e.
fanalefan'izy ireo lanody ilay mpitsirika niaraka taminy. Zarazarainy vola kely fotsiny dia samy miparitaka. Andeny zany le tokovindro be roa reto. Roa akoatran'ireo mbola lasa nikariko ny aliko any alavitra any. Dia ikarokaloka anaty maizim-bola ny laisan'izany le vendran-daha reto. Hitan'ny laisan'izany hoe avy any Ambato lampy zany mibandy. Mihevitra ny tenana io vendrana tokoa moa zao ny toniko. Zay lesy jerena tahaka an'izao fa manana fisainana matsilo sy matanjaka. Ary aloha zany hidina voalohany eto an-davaka eto. Reny mantsy zao tsy maintsy ery amoron-drano ery nitsofoka fa tsy ampidina ny viny eto amin'ity tady ity mihitsy. So aloha fa mbola davely ity le tady ny dinana sy le jovaniny eo tany ambany tany. Zay. Aleo amin'izay mitsotsorika moramora. Ty eny misy baramina be fikapohana vato. Aleo ty noentina. Tania, ianao sisa mifanantenako fa efa mifitra ny haiko raha nanaraka anay ihany ianao. Mino fa tsy hanadinino fisiko ianao. Efa nanao mivavaka farany very tovavy a. Ianao ve tsy mahatsapa hoe iraky ny razan'izany ny fahatongavanao sy ny nionanao tamin'le vendran-daha iny e? Tsy vaniny ianao e. Sa mba olona retan-drazana zao ihany ve nareo lahy dia sahanao ny namadika azy tahaka izao? Izy zao no namadika ary sipa. Sady nasamy ray tany fehviana araka ny filazanao zao ihany tokoa aza dia misy ny atao hoe nateraka ny efilanindrikala. Ary mitondra marika foana le hoe 400. Mino aho fa hainao tsara zany a. Raha tsy hainao dia averiko ampahafantarina hoe ny 400 dia ireo olona avy any Ambatolampy nakaratra ireo. Ireo olona fatrapandala ny fihavanana sy mifampitsinjoka mahantra lava. Zay fetsifetsy ihany ny tafa ao e. Zay fetsy takanay raha marimarina kokoa fa tsy ireo mpanompo be ireo. Raha ny fanaovana ny marina sy ny rariny kosa arbina no nasikajoinao fa vendrana dia diso ianao a. Ny olona mitady hisitaka ny laharany efa napetaka eny an-tapitrandro ny vendrana sy adaly. Inona? Ho antany kosa voninahitra ho azy ny milanja ny marika 400 na dia fahavendranana sy akansana aza ny everan'ny olona azy. Nga tsy takatry ny saikelinao fa mifahatsorana sy ny fitiavanamana ny eny kilema voalohany manamarika fa vendrana e. Ny afetseny manampahaizana arikala dia ny fanafenana n'izany toetra izany mba hasarika amin'ny malemy saina anantona. Ary dia ho aza sorona tahaka anao. Dia mihevitra ianao fa ho afamaina amin'izao zavatra izao a? Zay any tsy ahoako e. Amin'izany efa mpanefoefo sy manan-katao ka ny vola sisa manadio ny loto nataoko. Sady rehefa manana ny mitafy voninahitra e. Mbola tsy tara ianao Ribina. Jereny asy ny tany nevinao. Asy ny tany neviko? Asy mpivary mangidy sy mpanefo vilany ary mpanamboatra elo. Sokajin'ny olona ho daika sy nandry reny ndrikala tia. Zany 400 zany efa malaza olona vendrana raha vao mivoaka ny tany mangatsiaka voasoratra ho azy. Diso ianao. Reny ny olona mandeha amin'ny fahamarinana sy nitsiny. Mivelona amin'ny atsembohan'ny tavany fa tsy nitakanao mpamadika tanindrazana. Zany moa izy. Manala baraka ny anarana mpoirana. Ka ninona nefa ianao e? Ikopaka sa amelifantsy, anerika sa anavandra koa. Raha ikopaka avitiny ty elatra kely raviny roa e. Raha amelifantsy moa tsy anafisafy ty izy mbola dombo kely. Ikotroka ndray amin'zato feon'anjely malefaka sy mandrotsirotsy. Anavandra moa ngamba anafisafy amin'ny tanana malefaka ny penina. Milelaka amin'ny faladianao Arbina. Avelao re andeha. Avelako tokoa ianao andeha ary tsy ho ela dia hamonjy an'le vendran-daha iny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ely zany fa mitsory eto ambony fandriana vato eto e. Aza manafa lokotsika mena amin'ny raha latsaka ao io dia vita e. Mandritra izay fotoan'izay dia mahazo mitsipatsipaka toy ny akoho tapatendy ianao. Zay hoa e. Tanya, aiza re ianao? Aingana hoa, lasa. Io fanadabony eo ambonin'le vato fisaka vina. Dia inona nataoko? Le raika alatsy mbola tazako hatreto fa nakay zary. Nefa ne dia samy teo ivelany teo ry zareo e. Sanatria kosa aloha nijery an'izao e.
ataoko fantatra elahy tokoa ny atao efatra amin'zato avy any Ambatolampy raha tian'la ho fantatra. Ary porofoko fa tsy mendrika nisaloran'ny lahy zany anaran'izany fa manala baraka ny tany ny viko. Fa ihana lesy fa mandroso misasaka ihany ny alina. Ka ty ary ato to mamaly. Saika tratra marina. Neditra tampoka avany le karla io. Endry kely fotsiny tsy nanatonako dia mety tratra teo dia ahoana rena ataoko hoe? Mafilo be ty fa vilo apio ahy. Tazomy ny tongony somparitaky ny ivelany ny rano ka tsy hanamandina ny vato fisaka. Manike mora ary sipa fa soy sy rivatra ny dianantsy ka angily filo fotsiny eo nge ianao hoe. Io fa ny amboaly maizin'ireo. Ary aloha tonga dia ty teo mandray ny antsy ty ny vilesina mafy amin'ny baramina. Sady ty zao mifanahtsahana amin'ny vatako fa raha ibina indray tsy makaiza. Avy hatrany lesy dia fa rito andalo amin'ny tenda ny antsy fa ela be a. Ka tazomy tsara re. Ary zany ary tatazo ny fiataman'ny baramina ary vendrany ty a. Oy, fa nipotra faiza koa ty e. Tena vaky nitresaka teo ambony vato fisaka ny lohany teo a. Kay, reny fa namoto ny vato ny rany. Aleo mitsoka. Aiza elahy e, tsy afaka miala mainy eto zany elahy. Tsy maintsy mandray ny fikasany ratsy ny lahy. Mifona lesy radany a. Oka lesy e. Tsy miantra ny latsony ny foko e. Mpamadika elahy ary adalaka rena loatra. Oka mo lesy radany a. Mifona lesy a. Marina e. Vina, tsangana ianao teo dia mitoera atao aorianako ato. Ty indray aloha tsy maintsy ho fatiko ty androany. Tany atony eo fonao dia apetrao iny via-tananao iny. Efa nandoalitra izy fa aoka. Tsiry Vina, namono saika nahafaty anao io ka tsy avelako ho afa mainy eto zany. Mba oka mo lesy e. Efa vita ny sorona fa avelao andeha. Io efa mandiny raha io ny vato fisaka. Avelao lesy mba azo ny anjara koa. Arena daholo ny ely ty ny anton'izao e. Jereo zany mbola vavandry Vina. Efa eo akaiky ny fahafatesany lahy mbola mivavaka amin'ny arena ihany. Ka efa vita ny eo alesy ny sorony e. Ary tsy maty le zazavavy tokony ho sorona fa ny rano teo io ny solo azy io. Ary inoko fa zay angaditsika ro lahady dia ahitantsika vatosoa miompampanaraka ny voalaza. Zany ve lesy ny mbola vavan'ny lahy Bina? Tsara amin'ny lahy mihitsy ny matika. Tany andaotsika ndefa avelao eo ka. Efa ny fona izy ary tsy mety mamono olona. Ary inoko fa tsy afaka manenjika tsika tsony io fa efa azony izay ilainy. Zany mihitsy lesy radany a. Marina daholo izany voalaza miviny izany. Avelao andefa tsy hanenjika namono an'ilay santsony. Laha zao ve nandrao anary Bina? Ny vatana kely eo anatrehako ny saina miseho be afetsena ka manambany sy manamaimbo ny tany izay ny vilona ihany. Ny mpanao ratsy tahaka ny lahy lesy tsy atao hafa-mainy zany a. Oka lesy e. Tany aleo ny lalàna nao fa iasy fa hazavonona tsony izy. Tsiry Vina, tsy maintsy matika io androany fa olo-tsy vanina loatra. Ary aleo ararotina amin'izao izy variana miresaka izao. Tonga dia toloniko avy ato ariny ireo. Ampafiry ny ombiny andrasany lahy e. Tany tandremy fa iny mitady hamono anao iny. Ty nesany lahy fa tsy any. Andray nitatazana le baramina maranitra be ny tendany Bina. Hoaiza ny fiboboka ny ranana mandina ny vady fisaka fanaovana sorona manina. Tany tsy naninona ianao. Andaotsika andery Vina fa maty io a. Tena maty voatsindry le vy miranirano be tetỳ an-tanako ny tendany. Dia ahoana rehefa atreo ry Tany aleo eo e. Misy manaly eo foana ireo ary misy manafo. Tsy ambaratelo goavana mantsy zao ka betsaka ny tsy te hilaza manam-pahefana ny zava-misy teto. Tany dia raitsy kombakomba amin'ny ratsy ve zany tsika? Betsaka ny tena mandrafitra ny faritra ty ry Vina ka aleo tsy miditra lalina amin'izao tsika. Mino fa ny olobe izay mahafantatra n'izao zavatra izao aza tsy teny amin'ny manam-pahefana noviana. Dia ahoana zany no lazaina amin'ny olona any aminareo ka? Hotototro ny fanontaniana mikasika ny nalehany Bina ane ianao e. Andao aloha hiala eto e. Any an-trano lazaiko anao no mahakasika ny Bina sy izay tokony ho fantatrao. Efa nahazo aina ianao? Ie, efa nahazo aina fa misaotra ry Tany Ty vatam-piako ty ny tena mbola tsapako mavesatra be zany. Vokatry ny ditongotra lavitra nandehananao zany e. Fa iza aloha le tovavy nitady amin'ny Bina teo iny e. Reny ny tompony ketrika ty ry Vina.
reny nanamasaka ny sainy Bina tamin'ny fitiavaka rena ka nandeha amin'ny fihavanana efa tao anatiny. Efa taizan'ny vola loatra reny. Araky ny tantara nolazainy Bina tamiko dia iny Savane iny no vehivavy mpanera vato sy mpampanofo vatana amin'ny vahiny eto Bealanana. Ary mahalala tsara ny zavatra misy rehetra mahakasika ny tsiambaratelo ny sorona azahoana vatosoa. Dia azonao antoka ve zany fa tena marina le hoe manao sorona dia mahazo vatosoa? Tsy haiko Rivina. Toa mino anefa toa tsy mino koa. Andraso fa alohan'ny angatsika ihany eto Bealalana dia ho porofoko zany. Tsy azoko ny tianao ambara ary tany aho. Andeha ho any amin'ny karera ary hijery ny toy ihany tantara. Mino fa ho voaporofoko any raha tena mandaito zany. Ka aza makantsony ry tany aho. Sony hitandreo mpijirika any ianao hoe. Tsy nisy nahalalany endriko reny mpijirika reny Rivina. Ny Teo sy Bina rery no nahafantatra antsika ka tsy misy tokony atahorana zany. Zany hoe andeha hanamarina an'izany ianao hoe mitombina ny fanaovana sorona dia mahazo vatosoa? Ie, zay indrindra. Mino fa karazana sorona araky ny lazainy Bina ny raha n'izy miralany raraka teo amin'ilay vato fisaka. Dia za zany andranao eto? Iny Rivina. Ka raha miverina eo ilay vehivavy iny dia inona no lazaiko azy ka? Tsy miverina eo intsony re iny. Nolazaiko azy fa lasa ny findran-karery Bina fa ny sarakantoko izay mirala. Fa tsy maintsy makany viary ianao ry tany aho. Vina, vetivety fotsiny aho matikisa ianao aho fa mbola miankina amin'izay diako any koa ny fandehanantsika mihazo an'ireny vohatra. Eny ary, dia aza ialany ianao? Fa omeo ahy io sakosonao io Rivina. Ataonao iny ty? Aza be fanontaniana fa omeo ahy Zay fa lasa vetivety aloha. Dia tsy maintsy hijanona any Antananarivo zany ianao Rivina? Ie, saingy tsy ela dia hamonjy anao any Ambadolampy mino fa tsy farany zao fiarahantsika izao ry tany Efa niaritra amin'ny mafy sy ny mangidy tsika ka tsy maintsy miaraka misotro ny mamilaro tateloko. Zay le hoe miara-ny zaka dia miara-mikokako. Dia ahoana zany ny amireto vatosoa reto ka? Mahita lalana ny amireto nga ianao? Fony vao niainga tany Ambadolampy anie izay izy Bina dia efa nijery ny mahakasika an'izany mba tsy hahafaty antoka raha ohatra ka mahita tokoa. Eny fa na dia mbola tao anaty nofinofy ary zany. Fa mampiavaka anareo avy any Ambatolampy kosa aloha iny fitadiavana iny. Zay aloha dia mazava ho azy. Tena mahatety a Madagasikara mihitsy nareo. Eny fa na dia tsy misy aza ny ampelantanana ivelomana any. Be fanantenana sy be herim-po mantsy nareo. Fa misy antony manokana sy tantara ve zany ry tany Aleo fa ambarako anao izay fantatro hoe sady resaka fanalan-dalana ihany koa mantsy ny atsikako. Sady mbola ela vao tonga any Antananarivo. Zay indrindra anie. Hitanao nisy mpinamana maromaro zay ho a nanjohy an'iny faritra atsimo iny. Valilany ny fitsoana azy ireo ary tena valy mirahalahy mihitsy izy ireo raha araka ny lovatsofina. Avy any ampovoantany any izy ireo samy mpikarama sy mpilaravinahitra avokoa. Dia tojony lemaka ambony loha zany. Zay mantsy ny anarana Ambadolampy talohan'izany. Ay. Nanapa-kevitra fa norom-ponenana teo amin'io lemaka io izy na dia tany mangatsika aza ny teo amin'io. Izy ireo no nametraka ny anarana hoe Ambadolampy araka izany tateo atriny. Itoerana io izay efa fandalovan'ny mpanjakarana valina foana fonon'izy nivezivezy teo izay nitsidika ny rovan'ny Tsinjoarivo. Efa taranaka mpikarama sy mpandeha lavitra anie izay Riviny. Zany very tany. Ary nampalaza azy ireo ny fihavanana sy ny fifampitsinjovana indrindra rehefa aty an-tany lavitra aty. Hitako moa ny betsaka tokoa nareo no misandrahaka mameno amin'ny Madagaskarako. Ary tena samy manana ny fivelomany ao ny mpanefy, ny mpivarotra mangidy, ny mpivarotra ambongadiny sy ny mpitrandraka vato tahaka nareo ka. Marina tokoa zany. Saingy betsaka ihany koa no manararoatra azy ireny. Fa ahoana ka? Ka arak'izay voalazako taminao teo zay mieritreritra fa hoe ambany zany 400 zany. Nefa koa ny tsy lozany izay manangatsampina na dia mitana ny fihavanana ary izy ireny any amin'izay alehany any. Tsy maintsy misy fonany ny sonja ray loha sa. Fa hono tokoa ary tany ahoana izay Rivina? N'le hoe 104 ve na 400 lasa anarana fanambaniana mantsy ny fandraisan'ny olona azy. Ainao ve hoe inona ny anton'izany? Nalaza tamin'ny tambajotra maro zany hoe 104 zany Rivina. Ary olony avindranana ny sokajiana an'izany nefa dia anarana kôdy postale io. Tahaka ny hoe Antananarivo 100, Ambohidratrimo 500 sy ny sisa. Ay very tany. Tsoroko aminao nefa fa reharehana efa any Ambadolampy zany fanavokanana izany. Zao jerenao reto anaty sakosy reto.
ny avy any amin'ny faritry ny 400 ihany zany ny fety sy maranitra amin'ny fitiadiavanako. natolotry ny solanga radio ho anareo teo. Zato efatramby. Tantara indray miaina isanganasany Lovarazaka nandrenesanareo ny feon'ny Nofiandrianjaka sy Rianala Masoandro miaraka tamin'ny Artoko sy Sandatry ny aina ary Rojo ny aina mianta. Mikirakira ny lafin'ny teknika sy nana totosa Nofiandrianjaka nandray feo Sakina. Zato efatramby isanganasany Lovarazaka